Vavaka isika. Dia raha laza tolotra ianao Andriamanitra ranay. Fa fantatray fa mitsinjo anay isan'andro ianao. Mamana anay isan'andro ianao. Tonga ny fotoana handrenesanay ny teninao, misitraka ao. Aoka ny fanainao masina mbola hampahery, hanazava, handresy lahatra, ary ampiorina anay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen. Ny Hosea toko 2:12-20 no isy ny afatro ny tompo ho antsika riavana. Ary singadina manokana ny 2:20 sy 2:20. Averiko vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy nitsiny, ary amin'ny fitiavana sy nindrafo ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia ahalala an Jehova. Amen. Ny lohahevitra banjintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe, ny fitiavan'Andriamanitra no manome aina ny fiainam-pianakaviana. Ny fitiavan'Andriamanitra no manome aina ny fiainam-pianakaviana. Tamin'ny taonjato 9 talohan'i Jesosy Kristy no niseho izao tantara izao. Ka ny zanak'Israely tany amin'ny tapany avaratra, efa niresana tamintsika foana ny hoe tao aorian'ny fanjakan'i Solomona dia nizara roa ny Israely, dia ny avaratra sy ny atsimo, ny avaratra Samaria ny renivohitra, ny atsimo Jerosalema ny renivohitra. Tao amin'ny fanjakana avaratra izany no miseho ny tantara. Ny zanak'Israely izay norasin'Andriamanitra tahaka ny vady, araka ny fanekena izay efa nifanaovany tamin'ny Abrahama razambeny. Kanefa dia izao, nanaraka ny Andriamanitra bala, nivavaka tamin'ny Andriamanitra bala izay Andriamanitra ny Kananita. Ka dia niraisin'Andriamanitra tahaka ny vady ny jangajanga ny zanak'Israely. Vokany ny fanjakana tao avaratra lasa feno fanonganam-panjakana. Tsy misy filaminana, tsy misy fiadanana, misy eriseritra sy ady lava. Navelan'Andriamanitra mitafia ny firenena manodidina dia lasa babo, very fananana. Tao anatin'izany tontolo izany no nanorahan'Andriamanitra ny Hosea ho mpaminany tao amin'ny fanjakana avaratra tamin'ny taona 427 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 427 talohan'i Jesosy Kristy. Ny rahany izy mba hamerina ny zanak'Israely amin'ny Jehovah Andriamanitra indray. Eto izany Hosea dia ohatran'ny kisarin'i Jehovah manoloana ny zanak'Israely izay niraisiny tahaka ny vady izay nijangajanga. Ka nasain'Andriamanitra naka vehivavy faran'izay janga. Raha itsina mahitsy ilay izy dia hoe nasain'Andriamanitra naka vehivavy mpivarotena ho vadiny ity Hosea mpaminany ity. Vakiko ny toko 1:2. Tamin'ny andohan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Hosea dia ho Jehovah taminy, andeha ianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana, fa fatrampijangajanga miala amin'ny Jehovah ny tany. Tena mpanompon'Andriamanitra mpakatomo Hosea, dia naka mpivarotena tokoa izy. Mpivarotena nantsoina hoe Gomera. Ary rehefa nanambady an'io izy dia niteraka 3. Dia Jehovah Andriamanitra mihitsy no nanoro azy hoe ataovy an'izao ny anarany. Zanany voalohany izay lahy dia nantsoina hoe Jerizela. Inona ny dikan'izay? Ho atsahatr'Andriamanitra ny fanjakan'ny taranak'Israely. Ny zanany faharoa tamin'io vehivavy kosa indray Loroam. Inona ny dikany anarany? Tsy hamindra fo amin'ny taranak'Israely intsony Andriamanitra. Ary ny zanany fahatelo antsoina hoe Loamy, dia nadika hoe tsy ho oloko ianareo ary zaho tsy Andriamanitra reo. Izany hoe nanjary nisy vokany teo amin'ny zanany ilay fahotany zanak'Israely amin'ny mahafiangonana amin'ny mahavadin'Andriamanitra azy. Nahagaga nefa dia izao, na dia efa renim-pianakaviana azy ity Gomera ity, efa nisy an'ireo zaza 3 ireo, dia mbola niverina tamin'indray ilay fanahy ny fijangajangana, ka lasa niverina ny varitena indray izy.
Zao ny voalaza amin'ny toko 2:17. Hoy Gomera, anaraka ireo lelahiko ihany aho, izay manome ihany hoaniko, sy ny rano sotroko, sy ny volonondriko, sy ny rongoniko, sy ny diloiloko, ary ny fisotroko. Mahavariana. Efa tamin'izany fotoana izany misy olona manana toe-tsaina toy izany, dia lasa niverina ny varitena nakany amin'ireo lelahindray ity Gomera vadiny Hosea mpamina amity. Dia azonao an-tsaina amin'izany ny fijaliany Hosea. Ary ny fijaliany zanany koa jareo leo famaritana andreo anaran'ny zanany. Indrisy ny tokantranon'izy mivady zany dia lasa ohatran'ny fiarahamonina sisa, fifandirana. Tsy nisy fitiavana intsony, mandinididina ny fisarahana. Fa inona ho ianao? Teo indray dia nasain'Andriamanitra hampody any Gomera ity vadiny mpivary tena ity indray Hosea. Mafy angambo izany ianao. Nasain'Andriamanitra hanovatetika indray ka hanao fanekena vaovao aminy, hanavao ny fitiavany aminy. Zay vao tonga eo amin'ilay andininy 1:22 sika. Dia niverina indray Hosea nanavao ny fitiavany any Gomera. Ka hitantsika izany teny fanomeza tokony natao izany andininy 1:22. Ho fofoko vadiko mandrakizay ianao. Eny fofoko vadiko amin'ny rariny sy nitsiny, ary amin'ny fitiavana sy indrafoanao. Eny fofoko vadiko amin'ny fahamarinany ianao, ka dia ahalala an Jehova. Ary fantatrareo fa be dehibe ny tanora izay miroso amin'ny fanambadiana no maka an'izany teny izany, ny teny fanevo, teny fanomezatoky rehefa tonga ny fanamasinana. Zany hoe nasaina namerina ndony vodiondrom-barotra, dot ny teny frantsay, i Hosea, ka ny rariny sy ny itsiny, ny fitiavana sy ny indrafo, ireo ilay vodiondry. Zany hoe ny indrafo n'Andriamanitra mihitsy, fa raha amin'ny maha-olombelona tsy vitantsika izany. Ary soa ihany fa mba nanaiky amin'izay Gomera, niverina tamin'ny fitiavana amin'ny vadiny amin'izay izy. Lasa tena niray aina na halala arak'ilay voalaza eo amin'ny 2:20 hoe tena misy intimité eo amin'izy mivady. Lasa feno fitiavana sy fifaliana ny tokantranon'izy mivady. Lasa nivelatra tsara koa ilay zanany anankitelo, fa tsy nijaly niaraka tamin'izy mivady intsony. Niverina hatramin'ny arenan'izy ireo, tanao amin'ny 17:20, na biby fiompy na tanim-boaloboka. Inona no lesona ho antsika avy amin'izany tantara marina itondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely sy ny fiainan'ny mpanompony izany? Andriamanitra dia mampianatra antsika mpivady tsy ho gadrain'ny lasa ratsy. Na mpivary tena aza ny vadinao fa iny, na mpidoroka aza ny vadinao fa iny, mba hanome lanja hatrany ny anio sy ny ampitso. Ninona lasa ratsy ny vadinao na ny lasa ratsinao rehefa apetraka amin'ny tompo ny fiainatokantrano, ny fiainam-pianakaviana. Misy fanantenana. Hain'Andriamanitra ny mampody izany ho fitahiana. Aoka tsy adininao izany. Andriamanitra mampianatra antsika mpifankatia sy mpivady rehetra, mba manaova jeritodika kely ny fifankatiavana, fa tsy handeha amin'ny fahazarana fotsiny sy ny hoe andeha ny fitadiavana. Aza mianina fotsiny amin'ny hoe misy ny volaka, efa misakafo tsara, ampy izay. Aoka samy hanao jeritodika, ahitanao inona ny tsy mety, inona ny tokony ho avaozina. Sao dia efa tsisy tsony ilay fiombonam-po, fa zary fiarahamonina sisa mbo taza ny mpiarahamonina hoe mpivady. Sao efa tsy romantika intsony hoy ny tanora, ka tsy misy tsirony ilay fifankatiavana. Mila miomana anefa ianao hoe vonina anantona indray ve ianao tahaka nataony Hosea? Vonina ny amela indray ve ianao? Sa ianao le mpanao andolo-po, sarotra tonina? Satrinao aza mitanisa ny fahadisoany ny vadinao isaky ny miresaka amin'ny vadinao na miresaka amin'ny zanakao? Sa ianao ary le mpanaratsy ny vadinao rehefa miresaka aman'olona? Rehefa tena manao jeritodika ianao ka mahita ny hoe tsy ampy intsony izany fifankatiavana izany, miomana mela heloka. Ary le famelan-keloka tsy hoe tsy maintsy misy olona mandoalika na misy olona mifametra-tanana, fa ho anao manokana ao anatinao izany famelan-keloka izany aloha, mba hanananao hery rehefa avy eo.
hamerina zany vadinao zany. Zava-dehibe zany mampody vady zany. Tena soatoavina kristianina zany. Mahavita mampody vady tahaka an Jehovah ianao. Raha tena kristianina tahaka ny Osea. Azo manao hoe ka ny vadiko raha mbola ato an-trano. Mety ao an-trano ny vadinao fa ny fony tsy ao anatin'ilay fifampitokisana sy fifankatiavan'ny mpivady intsony. Miantso antsika isaintsaina izany ny ten'Andriamanitra. Isika mpivady ve mba efa manontany tena fa nahoana ny ohatra ny laozan-karena lava tsy mahavita manangan-javatra intsony tahaka ny Osea sy Gomera very fananana. Mila mandiny tena sao misy zavatra tsy tanteraka. Sao dia lavitra n'Andriamanitra na ny fonao na ny fifankatiavanao ao an-trano. Ary ianareo zanaka koa, inona no ataonareo manoloana ny korotana mety iseho amin'ny dada sy neny fa miara mizaka amin'izany tahaka an'ireo zanany telo ao an-trano anie ianareo? Ianareo ny sahirana voalohany rehefa tsy mifankatia dada sy neny. Maika moa fa rehefa misaraka dada sy neny. Satria tena zava-dehibe iankina ny fiainanareo, ny fiarahanareo mipetraka amin'ny dada sy neny, manomana ny hoavinareo rehetra. Fa tsy hoe sanatria ianareo indray ny manao resaka mampifanditra amin'ny dada sy neny ka may an'izay mamay anao dia tsy maintsy mandeha hono zaho ozy dada. Fa dada tsy niteny an'izany akory dia lasa miady indray dada sy neny noho ny amin'ny ataonao. Ianareo zanaka, mivavaka ho an'ny dada sy neny. Aza miandro hoe misy olana vao hivavaka ho an'ny dada sy neny. Fa tsy mora koa satria nakambana tamin'ny anaran'Andriamanitra dia halan'ny Satana. Ino moa natao hoe Satana? Mpampisaraka. Mpampisaraka amin'Andriamanitra, mpampisaraka izay rehetra natambatra amin'ny anaran'Andriamanitra. Rehefa tsy afaka miditra amintsika aty am-piangonana, Satana dia miditra amintsika any atokantrano satria any ilay fiangonana kely voalohany. Fa rehefa mikorotana aminy dia malaintsika nao aty am-piangonana aza. Ho eto ambavaka foana ry zanaka, ny ray aman-drenao aza miandro hoe misy olana. Raha mety efa malaina hivavaka aza eo amin'ny sakafo ny ray aman-dreny, ataova ny mivavaka fa zonao zany. Ry havana malala, ny fianakavian'ny Osea dia nandalo fisedrana tahaka ny tokantrano rehetra. Efa teo amoron'ny fisarahana sy ny famoizam-po. Fa niverina tamin'ny laon'ny ray rehefa niverina tamin'Andriamanitra. Lasa feno fitahiana, feno fifaliana rehefa ny famela ary samy nanavao ny fifankatiavana. Ry mpiray ankonana, miorena tsara amin'ny Jesoa Kristy, ilay mpamonjy sy mpanome aina ny fiainam-pianakaviana, dia ho tsapanao fa hita ny tokantranonao sy ny ankonanao ny tompo. Amen.